Miaravantsika mpiray tanindrazana. Misy afatra kely tiako ampitaina vetivetika ty. Be dia be moa nareo no nanontany hevitro hoe ahoana ny fahitanao an'iny gouvernement iny. Ty zaky tsy manana hevitra satria efa tsy tsy hoe zavatra tsy nampozina nery eny, zavatra efa prévisible satria tany amin'ny fisaikany endrenany mariaka retsaka ho premier ministre aloha dia efa fantatra na hatsaritaka tao andapa-tao. Dia maly koa nanao an'le vidéo kely telopolo segondra hoe korotana be ao andapa ao. Zay no tena nisy tena nandritra ny andro maromaro ireo nivory tao ary nifanopa saika ny fampikasy tanana mihitsy ara ny sasany satria na izy dimy lara tena tsy nitovy hevitra intsony tamin'ireto olona telo zay mpanohana ny ngaramiky reto moa zany, dia reto mafia be ery Cité, ny ery Daya, ary Fanersoa, satria dia efa navoaka tao le hoe raha vao tsy tafiditra tao ireo dia isy ny ampamoaka be eo atao, zany hoe efa mifamatipatitra ao zany ireo tsy afaka miala. Dia nisy indray tamin'ireo dimy lahy ireo niteny hoe hiala rehefa zany ao anatin'ny constitution raha vao miala fotsiny ny ray amin'ireo mpanolontsaina ireo dia rava tanteraka io fitondrana io, satria zay ny voasoratra tamin'ny le nitenen'ny le nisoratany navoakan'ny HCC moa zany e. Dia zay zany lasa mifamatipatitra sy lasa ino izy ty mifampiandrin-kendry-toana izy rehetra rehetra. Entiko hanamariana anareo hoe efa tsy milamina intsony io e. Dia iny niteraka zaza sampony iny moa nizatra tsikaritrintsika. Dia nisy minisitra roa tsy niverina intsony. Minisitra ray moa dia le minisitra betakolaka kely iny, le ministra ny énergie teo aloha, zay isan'ny tena tratran'ny antso-jay satria reny zavatra nolazaina teto reto, lazaina teto reny le nitenen'ny colonel Patrick mikasika an'le menace sy ny nataony Daya taminy niaraka tamin'ireo karana zay nanery azy hividy groupe électrogène lafo dia lafo. Dia efa niteny teto taminareo hoe ny ramika mihitsy no nandefa message tamin'iny botakely iny hoe tu es là pour exécuter mais pas pour discuter, pas pour réfléchir. Efa niteny anareo an'izany teto dia iny moa izy namarin'ny colonel Patrick iny ary na dia nisy ara-mony démenti nataon'ny botakely zavatra efa fantatra satria na ny fitarainana nataony taty amin'ny communauté internationale sy ny maso vahiny dia efa nananay ny copie, nanao SOS izy hoe mba harovy. Ny amin'ny bebe Krisy indray dia tsotra be satria efa mahafantatra bebe Krisy, mahafantatra ny zava-doza nataon'ireto olona reto. Hitako hoe raha olona politicien intelligent zany dia ohatran'ny aleo tonga dia misitaka ohatran'ireny mba tsotratra farano fa zay aloha dia hita mihitsy hoe inomonina ministrin-draharaha mbahiny azy ianao ny zavatra firenenantsika izao tontolo izao dia tsisy dikany zany mariny ministrin-draharaha mbahiny ianao tsy nisy asa nataony mihitsy tao, kanefa raha izany ny andeha iosorana fotaka sy iosorana maloto hiaraka amin'ireto dia zay ny atao hoe intelligent. Dia efa niteny teto amin'izay tamin'le hoe manaiky hiditra ao anatin'ny gouvernement io ny timony. Dia hitantsika izy moa reny zavatra reny zany mbola teneniko anareo foana hoe zay teneniko eto akory tsy hoe miteniteny foana na hoe bon hoe mpaminany sandoka ozy ny sasany zay, fa reny vao mariny reny nisy tim anankitelo ao anatiny ao. Fa zao fandrika ho an'ny tim reny ary na tiana na tsy tiana isy vokany amin'ny fifidianany reny ho anareo mpanohana andravalomana isy vokany satria zao dia hiaraka iosona amin'ireto zany zao nareo dia zay tsy fahombiazan'ireo sy nialatra ataon'ireo dia voafatotra foana nareo satria ianareo mpiara-miasa ao ankehitriny. Ka dia zay aloha zany ny fanamariana kely. Fanamariana faharoa ataoko aminareo dia misy koa le hoe zahay tsy miteny tamin'le 4 milliards maninona nataon'ny fitondrana teo aloha, inona moa ny idiranay amin'izany? Fa nga sainga nanamarina an-Rajoelina sa nanamarina inona, tsisy idiranay zany. Fa zao raha nijerentsika mahatsara iny tatitra ny Cour des comptes iny année 2025 ray manontolo anie nataony tamin'iny année 2025 ray manontolo ary nanomboka tamin'ny volana inona no nitondro reto, volana faraparan'ny volana oktobra. Zany hoe na ireo koa ary dia tafiditra tao anatin'ny fandanina miopapana fanodikodonana iny
ka tsy azoko hoe le mpamono afo zany hoe mamilika fotsiny hoe ho an'ny riakilany fa samy tompona andraikitra daholo reo. Aza dinono zany mba misy saina fa aza miteniteny foana tadidio tsara mihitsy fa raha mbola am'izao raha mbola amoka tatitra ndray cour des comptes mbola avy roeninono reny a ny lavaka zay hitanareo ao mbola avy roeninono reny ka rehefa mamono hafa de mba intelligent fa tsy miteniteny foana fotsiny fa tsisy idira ahoana moa ny andeha anamarinanay na tsy anamarinanay an'ireny inona ny antony anonganana ny rajoely raha ohatra ka anamarina an'ireny zay zay nga mazatra tsotra. De ny farany tiako tenenina aminareo de zao hoe manomboka zao a tsy de anao vidéo be lava be tsony aloha satria ny antony a efa betsaka zay fanazavana namena teto zay fa andefa kely vidéo tsikelikely 3 seconde aminareo a de ame famantarana anareo a ny zavatra iseho, ampilaza aminareo miloa ny zavatra iseho. Ka de zay fotsiny raha misy moa publication tiako tenenina de ataoko publication écrite le izy a fa tsy ataoko vidéo tsony mba tsy tenenan'ny olona hoe nangina za tsy mangina zany ka fa mampiomana fotsiny a mampiomana anareo. De ny farany a mitodika aminareo vahoaka malagasy 7 isanjato mankala an'io fitondrana io mitodika aminareo amizay a tsy maintsy hijorotsika fa ninninona zavatra iseho ao ninninona zavatra iseho ao a averiko aminareo tsara tsy maintsy ahongana ity fitondrana jilamboto mafia ty. Zany no niteny an'izany voalohany teto hoe mafia io fitondrana io fitondrana jilamboto de mazava ho azy moa BDB am'izay no nitondra azy taty aoriana BDB nanao fanambarana fa tena mafia io vao mariny zany ka de zay ho avy ny BDB ny zavatra iseho ao reny fisamborana nataon'izao reny mantsy tsy mitonga ho azy reny efa mariky ny hoe manas efa matahotra zareo fanjakana maivana io maivana be io za tena miteny anareo an'izany fa consignena foana ny camp am'izao fotoana zao mba elana amin'ny mety hoe fihetsiketsehana fa tsy voatazonao zany io e za tena miteny anareo tsy voatazonareo zany io efa nanangana fahavalo BDB nareo am'izao fotoana zao a de ho avy aminareo ny tsy mety a fa ianareo vahoaka ianareo eny ambany tanàna ianareo nizaniza rehetrarehetra am'izay tsy hanavahana toko politika ho ahy io ndao tsika am'izay hijoro rehefa kelikely hiaranongana an'io ianareo mpianatra reny nareo ZNZ natsapa tsara hoe ay marina ny teny Rapetsambava hoe natao tapis famafana tongotra fotsiny nareo hoe inona ny raharaindreo azay CV anareo any fa de zay miara-mihetsika am'izay tsika zao a de andao hiara-irona fa tsy maintsy ahongana io a za isan'ny misoratena mihitsy hoe za tsy miafina am'izany a za teny anongana sy andravan'io ninninona zilazana zany andravan'io ny tanjoko zay ka de mirarisoa ny malagasy rehetrarehetra de averiko foana hoe Madagasikara any malagasy.